Ho anareo zay mety mora kivikivina momba le tolona hoe fa ahoana ihany apatsihiviko nareo fa 25 septembre tsika nanomboka 3 octobre tsika zao mbola vo herinandro zay lasa nefa tao anatina herinandro tsy misy tsy miresaka antsika ny media rehetrarehetra manerana zao tontolo zao hatrany Japon, Corée, États-Unis, ny Europe, ny Chine tsisy tsy miresaka ny Madagasikara tsy misy tsy mahalala zao hoe izy mitondra ny Madagasikara io na izy ary zao tsy haiko raha mbola sa andeha hivoaka ny Madagasikara mbola hoe sa ireare hoe za président à Madagasikara tsy haiko izy raha mbola sahanao an'izay tao anatina herinandro noravana ny gouvernement raha misy olona be ambiposy tsy azo baikobaikoina amin'izay ataony eto amin'ity tany sy fanjakana ity satria hoe manam-bola sy fahefana dia Andry Rajoelina tao anatin'ny herinandro tsy zakany ny pression noravana ny gouvernement hatramin'izao 72 heures ny teneny hananganany gouvernement hatramin'izao tsy sahany akory ny mbola miteny hoe izy amin'ny prime ministre satria na le olona ary mety tsy sahiditra amin'ilay izy tsony tao anatina herinandro tsisy resaka tamintsika ny tiktoker sy influenceur matanjaka indrindra mpizara information manerana zao tontolo zao fa ny important koa dia tao anatina herinandro nahitana fihavanana malagasy mbola tsy nisy hatr'izay teto ambonin'ity tany ity dia tao anatina herinandro ihany koa nahitantsika fa miaraka amintsika zao ministera maromaro miaraka amintsika ny douane tsy haiko raha azonareo atsaina ny importance an'izany hoe douane no miaraka amintsika tena hoe pression ambony mbola tsy hitany Rajoelina izany hoe douane miaraka amin'ny tolom-bahoaka izany miaraka amintsika amin'ny pénitencier ny tsy miaraka amintsika zao dia gendarme maromaro kely efa lany io ny lacrymogène mahatonga anazy mamoaka balle réelle tsy manana tsony hoe tsy maharitra ela be tsony ny lacrymogène andreo itenareo hoe faiza ihany ahoana ihany lay atao zay tamin'ny entiny io ny tolona tamin'izany fotoana izany tamin'izay mbola nivendrana be 3 volana zay nivezivezy teo Ambojatovo 13 mai teo 3 volana zay teo tsika ty herinandro ka toizana ny tolona tsisy hoe miembotra izany raha misy ireo marika anareo momba ny tolona tazoma ilay izy dia sorata amin'ny cahier dia rehefa vita ny tolona dia mivorontsika dia miaraka amin'ny teny hoe le ohatra zao ohatra ny tsy dia ny tamiko le ohatra zao fa zao aloha toizantsika aloha le tolona dia isorana amin'ny tafotafo be koa ny any amin'ny faritra tena hoe rehefa ny faritra sy Antananarivo no miaraka tsisy ninona azony Rajoelina atao tsony tsisy ka ho an'ny tanindrazana ho an'ny tanjanaka efa mandreso ny tolona miandry le daty sy izy tsika io courage daholo tafiditra soamatsara ianao dia ahoana ny fandehany salama tsara zao raha hitanareo fandehan'izao zavatra zao io fahaelany Andry Rajoelina mampiady olona nefa tadidy tsara fandalam-pandena manjara azy izy ny tokony garanti ny firaisam-pirenena nefa zao izy dia tadidy tady ampisarazabazana an'le malagasy zay no mahatonga ny rankay hoe tena tsy matsapa tena fa tena hoe ara-tsy fanahy zany hoe ampiady ny malagasy zavatra tena mampalahelo zany ka itsika mpitolona mila maina fa faraheriny isy ohatrany tamin'ny andron'le amiralina ampiady olona ny ataon'io tsy mena tatolo izy ianao an'izany satria zay tsy hitany faraheriny kanefa raha reo olondreo tsy misy ireo raha mila tamintsika mpitolona da izay zavatra zay mila maintsika fa io dernieram-parany io ampiady antsika samy malagasy io fa tena mampalahelo ny toetran'io rangay io fa tena mbola tanoroatra zany efa manana toetra oatra zao mbola aizany efa rano sy ny taranakao ingahy tena mba mieritrery tanariny raha zany no tanao tena milafo fa tena efa mionona rehetrerany Madagasikara nefa tena pesitra aminao eny zavatra natao ny tena tantany tiriary eny dia tsy mba tonga saina anareo na fianakaviana hoe rangay olona vatapatena olona inony zany olona mbola misy fanavy ianao sa tena inony dia ho amin'ny mpitandro filaminana farany misafidinareo izy zany tianareo hoala nandrina sa hoalam-bahoaka sotato rehefa niverina sy nieritreretina le zavatra misy ankehitriny ny rehefa le zavatra ataon'ny filoham-pirenena zao dia ito tena mampiasa le politika ny frantsay mihitsy izy hoe zarazarao handakana ka io atsika rehetra manontolo malagasy mipetraka eto amin'ny nosy eto amin'ny nosy miangavy isika rehetra manontolo mba ho tonga saina isika rehetra manontolo fa tena famitehina asika malagasy mihitsy ny zavatra ataon'ny Rajoelina ankehitriny zao faharoa manaraka an'izay dia mahakasika an'ity général bomba ty io général bomba io dia fitaovana politika ny frantsay io amin'ny tegna sika fa dia ao koa hoe tompoko mba samy
isika rehetra manontolo dia misaotra betsaka tompo. Mankasitraka anao ihany koa. Asa ihany koa le ranamana ery amin'ny fitarikandro rahasalama amin'izao fotoana izao le narahatra vokatra ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso a mbola misy ihany koa amin'izao fotoana izao miantso ny mpitsabo eny toerana moa zany satria mbola premier secours aloha natao tamin'ny tongotry ity ranamana ity a marihana moa fa eny kianja eny amin'izao fotoana izao dia misy ny atao an'ireo mpitsabo izay terepana manohana ihany koa ny hetsika amin'ilay zo fototra maha olona ao anatin'izay hoe le hetsika leo délestage izay a mitsabo manao ny fomba rehetra amin'izay atao hoe mba tsy isian'ny fahafatesana eny kianja miany fiain'ny aim-bahoaka ihany koa izay eny ny vahoaka ane mahay mifampitsimbona fa ianao andre matofilova hoe mahay tahaka an'izany ihany koa andeka mba mianary tsy indrindra ary tsy sarotra ane ny mianatra tsy misy mitompo tena fatratra tompony saina tonga tapoka na hoe valabe ny fahalalana fa ireny tompo teny fatratra ho manam-pahaizana ireny ka tsy mety mianatra ireny indrindra ny mety tsy ho alehany fa ny olona voninkianatra ny tena hoe mahomby eo amin'ny fiainana. Miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany? Miaraba anao efa tafiditra somatsara ianao? Ahena ny onjam-peo ahoana fandehany va sao? Ahoana ny fandehany? Somary ahena ny onjam-peo. Dia mba palahelo fa dia voasavika koa namana eto fianaranaton'ny mpianatra fa dia ina marina no anaovana an'ity zaraha ty fa raha ohatra ka azo atao raha dia aleo tafielesaky ny anany fianakavian'ny vady aman-janaka gendarme fianarany Madagasikara ty dia vady aman-jana no tadiaviny indray no ataosika mahamay dia misaotra betsaka ny ahoana ny fandehany Firy eo zany zao no voasambotra ao fianaratsoa lasa lena matsika asa hoe firy zao ny atotanoisa ho an'izay atao hoe fisamborana ny olona voasambotra fa fianaratsoa le rana matsika teo zany zao eny kianja eny am-pitsoahana rarosoanao salama tsy marofo zay ho lavitry ny foianina ihany koa reo zany zao dia ho samborinao dia ho alefanao aizy reo nefa ny prakitra raha ny fonja dia anisan'ny efa naneo fa hoe idy aloha zany zay inona ny eo ambadika zay ndray matofoloha mba fatatrao ve raha mba fatatrao mantsy ry mahalala hoy fitonkira izay. Miaraba anao namako a dia ahoana ny fandehany? Miaraba anao? Maheno tsara ianao a tonga dia alefa azo avy hatrany ary. Salaminareo. Ny ana zany ny hevitra dia momba ny tolona rehefa atao izy ity vahoaka afaka dia aleo atao hatramin'ny farany satria tsika ohatra ny ampitahorin'le bomba sy ny anina dia mitsoka daholo mba mangataka an'ireo mpitolona zany a mba mila lidera tena mafy tsika tena hoe tarika amin'ny vahoaka tena mpandroso an'le tolona tsy henitra mihitsy tsika satria isika ny tompony teny farany isika koa ny manakarama an'ireo na ny filoham-pirenena zany na ny androm-panjakana rehetra tany ambany kominina sy mifoky tany inona lazainy ny andriamatofoloha ianao no nampianatra olona nanonga-panjakana voaloha teto afaka miala amin'izany ianao no nanjova olona teto ianao no nanimba ny zavatra be teto Madagasikara ka nahatonga an'izao krizy lalina zao nefa zao ianao a tsy manarina an'ilay fanjakana fa mbola mamotika an'ilay fanjakana ihany dia ny tiako tenenina hoe ho an'ny madamo Lalatiana raha Sotrandrasafy a ianao ninona tenenao anaty Facebook hoe tsy tokony hanonga-panjakana ny olona tsy tokony hanjova olona fa nareo anie ny lesona ratsy teto amin'ity firenena nareo tena CFDB teto fa ny vahoaka ny olona ka noho izany ny CFDB tompoko dia tsy maintsy maty ary nareo dia tsy maintsy ahita tantara nareo raha mitazona sy mizirizira amin'ny hevitrareo saotra tompo mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay fanehoan-kevitra izay namako a za moa vao nanomboka nijery an'ilay vidéo navoaka ny filoha tao amin'ny pejiny dia seza tsisy mipetraka aloha ny hitako nazara gaga hoe efa niala ve zany fa foana seza kantso tonga tapoka niara iny dia efa iny moa zany hoe miantso ny mpanohana azy izy ao anatin'izay zany hoe
zay ataonareo fa zahay ihany koa de vonina ifampitana sy ifampitady zay ny tena hevitra ilay izy zany rehefa dinihana sy fakafakana izay atao hoe fotikevitra izay asa inona le zany antenaina kosa angamba fa tsy resaka hoe fampisaraham-bazana ohatr' zao no nytenen'ny ray aman-dreny ara-pononanao Andriamatofoloa tsy resaka ohatr' zany kosa angamba no entinao tao zay le nytenentsika teny am-piandohana hoe ny ray aman-dreny mananatra sy mampianatra fa asakasaka ao zay le hoe raha zaza tsy tia ray aman-dreny no miteraha hita ny anadray aman-dreny sahala mitsipakombala mahavoa mahafaty tsy mahavoa mahafanina fa zay iza moa zany zao fa de azo lazaina ve zany hoe fanina tanteraka aloha zany ianao Andriamatofoloa ao anatin'izany rehetrarehetra izany raha mifampitaha amin'reto vahoaka ireto maro drefy ny atao hoe fitiavam-bahoaka sy mamam-bahoaka anao zany aloha zany zao tokony hojereny tokony jereny ho anareo mpitondra fanjakana atsaro amin'izay hoa ny herisetra atao amin'ny olom-pirenena satria misy antony matomitaky ny tsirairay avy izay ihany koa no ivadiantsika ao anatin'ny faingo avetsika mbola miverina atao anatin'ny fandarana hatrany Université privée de Madagascar, avec 5 filières au choix, vous donne l'heure. Tsara daholo volo rehetra rehefa karakaraina amin'ny produit ny Moses Madame. Moses Madame, produit cosmétique naturel vita malagasy. Manolotra ho ravanao amin'ny sasany. Azanela, toka kely aloha. Tsy mirehatra, le ty mipitika ny vatony. Ary ty lany gaz fa brike inona daholo reto e aza tesitra tiano milay yes wow ary tena yes te mba manontanivo mividy yes efa haitsika brike yes tsy makarary tanana ela be volany gaz mirehatra tsara dia tandremo ary sao mainy tanana yes brike yes aoa sy any fandrobana fananan'olona sy ny hery famoretana eny ho an'ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fitakiana zo fototra Spaghetti Felicia vaovao be morandrahoina sady mitombo sakana tsy vitan'izany sakana tsy vitany rehefa misy ihany ny hoe tsy voasakana dia ampidinina ihany koa ny izay verina fa hoe pomba azy pomba ave moa inona moa zany ilay pomba raha ny tokony ho izy mety hoe fianakaviana ve zany sisa no ao ambadika izay fa de misy ny eritreretina hoe andehan'olona reo no mila fitandremana ny amin'ilay resaka hoe adany samy civil satria nefa raha an'io ny elakelan-trano tsisy resaka tsisy salut tsisy bonjour tsisy saliva tonga de misy akidaroka fotsiny akitsorano zao zay ny mety isy ary zay ve zany le tena tanjona ao anatin'izay samy mampiadiny samy malagasy ianareo any rehefa ohatra ka hoe tsy tafapetraka eo amin'ilay toerany mety manana fahafahana andeha isidina ho any ampitan-dranomasina ho any amin'ilay 20 centimetatra fa ny samy vahoaka malagasy no fampamono fampiantsy ady de mifamin'ny krizy ampitoerana eto Madagasikara eto de samy misaina ny rehetra ao anatin'izay satria ny akonga no ampidina fa tsy ny olombelona ary sika olombelona manana ny toerany sy manana ny asiny manana ny lanjany ihany koa miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany miarabanao efa tafiditra somatsara ianao teo ihany le fanambaran'le flo teo ohatry ny hoe manambara zany izy raha fahazahoana sy manokana ohatry ny hoe mitendry any izy atsika famety de zay tsy matanto mipitika na le mpitolona zany no mizana satria reraka fa izy eo ihany mitazana atsika fotsiny izany fa tsy maheno ny sosony sady tsy mijery ny masony de apalahelo le fiainatsika malagasy fa tony ambaraky zay tokoa ny tena zavatra misy ary makahery ho an'ireo mpitolona eny akanjy
ao anatin'izay fitakiana nyzo fototra maha olona tsy afaky ny hiteny isika hoe tsorarina zany satria na ny tena izao na ianao mpiaino na ny teknisiany na ny mpanao gazety dia samy teny fa mila rano mila rano mila herinaratra ihany koa ilaina ane zany so fototra mahaolo zany ina moa maharatsy no mitaky an'izany zay le hoe raha ohatra ka tena izay tokoa ny takiana mankahery ane ary zay nge mampatonga ny olona jereo tsara ne nanomboka tamin'ny 5 volana septambra jereo nge ny amaron'ny olona tamin'izany dia jereo ny amaron'ny olona amin'izao fotoana zao andao alalahana ne ny lalany ok anareo mpitandro ny filaminana ametraka ny fitaovam-piadinareo tao anatin'ity tamin'ny volana septambra iny dia tena sesisesy mihitsy zay hoe andro iraisam-pirenena andro maneran-tany fampitsaharana ny fanaovana herisetra etsekilany ihany koa ny fanajanonana fametrahana ny fitaovam-piadina zany rehetrarehetra zany tsy plivava boloko vava fotsiny zany fa arahana asa dia arahana fihetsika ihany koa miarabanao boby zany zavatra rehetrarehetra zany mila asa zany fa tsy hoe teneny vava fotsiny dia zay eto Madagasikara dia mankalaza an'izay fa teto aloha tsy nisy resaka an'izayko teo voapanganga fa raha nylaza sy ny teny an'izany dia tsarainy ny zavatra natao eo toko fitaka ny atao no hita manainga ny vahoaka fianarantsoa mankaheranareo ihany koa zay mitokona amin'izao fotoana izao raha nijery ny kabarin'ny filoham-pirenena teo aloha sy kabary ve moreny salateny satafa mivantany ohatran'ilay atao hoe mpinamana mifampiresaka ao anaty Facebook aloha zany fanamavanana tanteraka aloha ho an'ny rehetra fa mariaketona ho fa tsy mpanao Facebook daholo manerana Madagasikara fa any ambany ravikazo rehetrarehetra any tsisy connexion tsisy finday mba manana zove reny olo reny zany ifampiresana mbola endriky ny tsy fisian'ny demokrasia ny fanaovana ny vidéo tao anaty Facebook iny tompoko lasy tompoko vavy tsara mbanamarika mety masika izay fiteny zay fa ndao eritreretina hoe raha ifampiresaka amin'ny havanao ianao ana toerana anankiray tsy misy Facebook taoko hoe manana fianakaviana anaky 7 ianao 7 tafo ohatra ny roa am'ireo zany tsy manao Facebook fa ny 9 manao Facebook dia ndeha anao ve ianao hoe fivorim-pianakaviana tompoko atao anaty Facebook ohatra zay ty raharam-pireneny ty noho izany azonao atao tsara nge fa mbola atao hoe lavitra indrindra takatry ny onjam-peo takatry ny televiziona inona tsy nanaovana an'izay ohatra atao amin'ny televizion mpanjakana ohatra nalefa atao amin'ny radio-pirenena mba horenesiny ny vahoaka manontolo tsy vaky volo fa dia natao tao anaty tambazotra tserasera efa hita fa kriziny nataonareo ny vahoaka ka na vola ividianana connexion raha mety efa tsisy fandanina mega ozy izy ny sasany atao anatin'ny tambazotra tserasera ato miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany tena ty toetra raha ty nanao ahoana ny fahenonao ny akony kabaron'ny filoham-pirenena teo miaraba tsika any rehefa mandinika an'le teny nambaran'ny filoham-pirenena teo za tsy mpona politika efa manaraka feky an'le toedrana dia malasa saina fa tena hoe mivoana hoe tsy miheny hoe korotany tokony mba tenenina fotsiny izy hoe tokony teny azazay voazany ireo mpitandro filamenana ireo nge reny mbola crimogène sy reny sisy reny asa voalalany tsara mitrezone ahitany anazy hoe izy mitarika korotana zany izy mandefa le mpitandro filaminana ve sa le vahoaka efa leo an'le zavatra misy dia mbola omena tsiny foana le mpitolona dia mbola manamary tena ihany dia tsy mahavoavaly an'le zavatra taky olona mihitsy le izy aloha zany raha mifidiriko anazy iya zay fa dia makasitraka indrindra toko dia mirary makasitraka anao ihany koa avy eny ambomanambola eny amin'izao fotoana izao niditra mivantana milaza an'izay tena marina tsy hainao reriny tsy nahita noraisina atao anatin'le izy fa ny rehetra dia samy niaiky an'izay avokoa hoe fandany mpitaona fotsiny mba hoe sitrany ay mba efa io afa nyteny présence zay le hoe présence fotsiny sisa ilay ohatran'le manao vaklapelina le izy le any am-pianarana lefa le voamiditra fanamarina pahatongavana dia mba hamarinina zany hoe eo ny filoham-pirenena fa tsy mihetsika sanatriny zany kinona moa mahasamihafa anao amin'ilay tsangam-batonao chiminina etsy ny kinapisy etsy ape filoha etsy raha izany no zava-misy ianao mamaly ny rehetra mahafantatra ny zavatra misy dia miaina dia mamaly ny resaka hoe
izao zany ny zavatra tokony ho atao mba misetsika fa tsy hoe zarangatsy ala zay ho any tena fandraisako azy fa asa mifandraisanareo anazy aloha fa izay no azo andraisana irenteny reny hoe za tsy hiala fa ampidiko koa zany ny oloko alefako eny akanja ihany koa dia aleo ifandritaka eny fa na misy inona eto na misy inona na misy raha latsaka eto na misy inona na fahefana dia anjaranareo mieritreritra isika indray zany mieritreritra dia na isika no teny hoe mandiny teny ianao andre matofoloha dia naveriny taty amintsika zany le izy hoe koratena mandinika ave zany zay le teny naverina tao anatin'izany rehetrarehetra zany raisitsika hatrany ny antso avy amin'ny mpiaino miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany efa tafiditra somatsara ianao ya dia ahoana ny fandehany ao tena ity kabary ty nanahoana aloha ny akon'ilay kabary ny fandraisanao azy zavatra tsy tokony atay ty ary tsy tokony anahirana atika fa efa fantatra ny fotosaina ny zareo ireo e zay ny tena marina fa ny antsoava atao amin'ny vahoaka malagasy fotsiny izao aza manaiky na trano zany aza manaiky amin'izay tsika aleo tsika zany mandinika sy mieritreritra tsara fa itsika piray bodirino tsika piray tanàna tsika ray tokotany dia ray aina sy ray vaty ary miara ory ary miara faly amin'io tsika ireo ka ity ny antsoava ataoko ho atsika to Madagasikara izay mare an'izao antsoava zao hitsangana ianareo ray aman-dreniny tanàna ianareo presidentokotany na natolotra na fidin'ny vahoaka na napetraka io vazaha io oka mba hitodidotsika aloha mba hampiavana ny ray fotany amintsika ny ben'ny tanàna na iza ianao misy anao na napetraka io vazaha io ianao na fidimbahoaka ianao ampiavana aloha ny tanàna dia ndreketanareo tsirairay avy ary eto koa zara nga te hiantso ireo eto-paharazana malagasy ny mpanao fanafody gasy reny mpandasaka varatra reny andatsao varatra andrangale général bombi satria mandefa bomba ho an'ity fireneny ity dia mba varatra aloha alefany aminazy ary ho an'ny filoha ivazahavazaha io asivo tena fay any amin'ny tampon-dohany ka hatrany ampaladia tongony nio vazaha mampijaly vahoaka malagasy io za zany tena manao antsoava an'ireo manao ody gasy rehetrarehetra reny hoe tena ampijaly io koa aloha zareo fa tena mampijaly an'ilay vahoaka malagasy loatrany tena mampalahelo ary mamenatra raha samy mamenatra ny zavatra misy eto amin'ny firenena misy atsika ity amin'izao fotoana izao ka samy tonga saina daholo tsika ry vahoaka malagasy fa tena mampalahelo ary tena mahomena ary tena rotodrotika ny fosiny saina mety eto an'ity firenena ity ohatran'ireny le akanjo ny ilony voan'ny afidry reny zay ny atao anatoko ato amin'izao fotoana izao farany teneniko dia ozy aho hoe raha mba mare an'izao antsoantso zao ihany ianao ry filoham-pirenena andrakovelona ampanajana lehibe ny tenena manao hoe okizay tapitra trano okizao tapero amin'izay ny fampidina izay nataonao ary ataovy mahampy anao izay hanina no hoaninao nandritry ny 90 taona zay ho an'ny général bomba kosany ianao raha gasy ianao vahoaka mba atsaharo ny fampijaliana ny gasy mitovy aminao fa sao dia tsy zakanao mitody mahazo amin'ny taranaka mandimbonao PDB ny azo doroana vavolombelona teto amin'ny firenena sy anampijaly ary sy anampaherina teny anivon'ny fiarahamonina teny anivon'ny fokotany na ny fianakaviana na mpitondra politika fa aiza ny ataran'ny taranak'ireo amin'izao fotoana izao fa miangavy ianao général bomba raha mare an'izao ianao na mivady aman-janona na ny ray tapo amin'ny général bomba io mba entany général bomba mba hanajanona n'izao zavatra ataony amin'izao vahoaka malagasy izao fa tsy ho zakanareo ireo aina latsaka 20 moa isany maty amin'izao efa mahery tena Andriamanitra anao hoe gasy ve nareo sa vazaha olona ary tany miady ve ty tany ty sa hoe tany alamina nareo milaza fa fandripalemana nefa hainy vahoaka malagasy mitovy aminareo 20 mahery no nalatsakareo sao dia mba tsy raro intsony sao dia mba tsy raro ny vahoaka zay raha tena ty tanyrazana marina ajanony amin'izay le bombe ajanony le fandatsahana raha ajanony le fandatsahana aina manetretena fa zay mbola mifidy anao raha tsy welona raha ohatra ka mbola mirotsaka filoham-pirenena anao raha manaja tena manala tena dia tianay zany satria olona ohatran'izany ilainay hitatana an'ity firenena ity manaja tena ary tena mampiseho fitiavana an'ity tanyrazana ity dia misaotra betsaka ankoly rangana ampiatrano ary mampahery anareo amin'ny kolo koa mampita vaovao sy mampilaza ny mampandreny zavatra rehetra mandritry ny ora sy ny fotoana izay songafan'ny kolo tongava ava ngaty ho eo mampitia makasitraka be dia be
mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay faneho-kevitra izay sitraka sy telina indrindra samy ho tsara samy ho soa tompoko lasy tompoko vavy a tsy hoe tsodrano akory zany teneniko zany de hoe mamarina fa ny tsodrano de fanombohana ihany koa raha miteny hoe masina ny tanindrazana de manomboka eo de efa tokony ho masina ny tanindrazana fa tsy ny hoe ary amin'ny farateny ery zay vao hoe masina ny tanindrazana kanefa ny hosihosena ihany koa hatramin'ny lalam-pandrenana sy ny vahoaka ao aminy raha averintsika kely mialatsiny fa rehefa tsy fon'ny mpitondra fanjakana ahen'ny lahateny isika rehetra any ambany ravikazo tsy nampiasa Facebook de nizahako nalefa teboteboka ireto resaky ny mpitondra ireto de tanteriko amintsika isany tao anatin'izany hoe tsy izy mihitsy no aniry fahampitehana na guerre civile eto amintsika zany hoe za zany mitanisa de ianareo mitsara ianareo mpiaino zany no mitsara hoe marina sa tsy marina zay de anjarako no mitanisa satria zay le zavatra nolazainy fiteboka voalohany zay fa niteboka faharoa de hoe nararoton'ny mpanao politika ny fitakina nataon'ny Gen Z ny génération Z zany de mamperitreritra zany hoe mba hono a le retsy nahita tamingana tongotra mpanao politika na kibe tongotra mpanao politika teny ve ianareo ka hoe ararotiny ny fitakin'ny Gen Z tamin'ny nanomboka tamin'ny lakamisy de resaka hoe leo délestage rano sy jiro zay ny nangatahana ka raha ohatra ka zay le fitakina maninona ny tsy mivaliny zay de navela teo raha ny mpanao politika ambony raha tena nisy zay Andriamatofilo fa tsy niazaka ezahanao fotsiny la izy volenao fotsiny hoe volenao zezika hoe misy mpambadika mpanao politika ao rahanao zany fa ny vahoaka malagasy aloha zao io marary azy a io ny mampilatsaka anazy eny an-tsehatreny ko maninona ny daroanao bomba fa maninona raha tsy le mpanao politika raha nahita teny ianao kino no ny daroanao ny mpanao politika tonga teny nge zao e de reto le laza miaraka aminao reto sy le hoe manohana ny fijanonanao sy le rangazy anisan'ny azakazaka niaraka tamin'ny mpitandro filaminana mpiambina azy zay aloha zany ny zavatra hita titreto hoe mpanao politika ny latsaka teny ikanja zay le teboka faharoa fa ny teboka fahatelo de hoe robot no mibaiko ireo tanora ireo amin'ny alalan'ny réseaux sociaux de iza ihany koa no mibaiko anao ambadika hoe mila miteny sy mila mijoro ianao fa tsy mamaolana mibaboka ny amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena io tsy vitany vava fotsiny ohatran'ilay anatra ny ray aman-dreny bangaridana hoe fitenenina hoe mba miteny le zafikely aza mba mangalapinany alefa dadabe hoy le zafikely fa vava fotsiny tsy nisinify kay le izy de zay na hoe vava fotsiny anazy fa aleo mba asiana asa le izy tsy vitany teny hoe mibaboka minoko maromarina fa ireo ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM nampianatra anazy an'izany hoe mila mibaboka sy mifona amin'ny tsy mety atao ianao de niteneny moa le izy zany fa tsy narahany asa aiza ny antsontsika manaraka rehefa avy eo asika mpifandimbiasina eny ihany fitanisana an'ireo teboka ireo a de ampandrosoky ny antsonareo miarabanao ary salama tsara ianao mo maheno anao tsara momba le fampanantenan'ny folo eno a le hoy ianao na hoe nararota amin'ny mpanao politika ozy le ry aloha ataoko hoe le ry mihitsy satria efa tsy mifanaja sony ato amin'ity firenena tiako ny olona mba ninao foana isaka mandeha sy ny karazany miteny ny olona tsy sakananao milaza ny heviny ny olona sakananao samborinao tifirinao ambo iza moa zany ny tena mpanararoatra ianao nanango ny olona tamin'ny TMS na amin'ny karama hita amin'ny olona ny mporoa farany voaka amin'ny radio reny hoe avoay le karamanay iza zany ny tena mpanararoatra sa hiaro ny sezanao tanteraka ianao raha tena te hiaro ny sezanao anao nividana sy tezgoloronjato i sady araketo eo amin'ny vodinao de tsy miala eo tsony ianao taotrato mankasitraka tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany eto moa za sady miezaka mikaroka ihany koa ny zavatra misy eny akanjy eny inona ny tena zava-misy marina ny fampitam-baovao a satria de efa misy ihany koa ny feo somary mitabataba eny an-dalana eny amin'izao fotoana izao zany ao le resaka génération zay da zany mitaky an'izay ny eny be sarety eny a no mifanaretsaka ny fanenjika mitandro ny filaminana moa zany de ny tena mahagaga aloha zany a ndao aloha raha tsika zay zava-misy eny akanjo zay e
raha ny zava-misy aloha zany a dia misy zazakely ray a sepotry ny bomba mandatsa dranomaso a eny be sareteny amin'izao fotoan'izao alefa nreto mpitandro ny filaminany reto. Efa misy mpitsabo ihany koa hitatsika zay mitsabo an'ilay zaza manao ny fitsaboana rehetra ilay zaza aloha zany dia tena sahirana tanteraka amin'ilay fomba taova-pisefony. Eto zany ilay zaza moa dia mbola tsy mahavoaka feo, tsy mahatomany a, fa mbola somary hoe sarotsarotra ny famelomana azy a. Ireo mpitsabo eny toerana ihany koa moa zany a miezaka manao sekoro an'izany zaza zany. Zay ny zava-misy aloha ny eny amin'ny eny be sareteny amin'izao fotoana izao a. Raha ny firesak'ireo olona rehetrarehetra ireo zany a dia tany an-trano ty zaza ty no fanon'ilay fanapohana bomba mandatsa dranomaso nataon'ny mpitandro ny filaminana no nahavoan'izay a tratran'izay zany ilay zaza. Tena lasibatra zany ny zaza atao anatin'ity hetsika ity, tsy lay atao hoe nikendrena zany dia ny hoe varavarana nikendrena ny tolana ny vola zaza tsy nanam-poninina any atokantrano any milalao. Eritreretinao hoe ny zanakao ao atokantrano ao zany ianao atokantrano ao dia sendra milalao izy e, inona moa ka any an-tranonao ve moa, inona moa ny dia anapozanao an'izay hoe hetsika ty ivelany ety. Fa rehefa mipoaka ny bomba mandatsa dranomaso, ny bomba mandatsa dranomaso tsy tahalalan'izany fa dia amin'izay atao hoe irika mety hidirany, lavaka mety androsony ao an-trano ao dia miditra ao izy zany a. Dia reny ny zavatra misy aloha zany a, ankilan'izay nefa ny mpitandro ny filaminana raha ny sary hita teo a, écoute ça le bois de Mondo, eno zany le azon-damosina zany no ataon'ny mpitandro ny filaminana. Dia miaino fotsiny an'izay tenen'ny olona, raisika ny antso manaraka raha aloha e, miarabanao ie lasa le namatsika teo. Zay ny zavatra misy teny be sareteny a, mankahery ho an'ny ray aman-dreny reny zaza reny a, ny zay hoe namoy zanaka ihany koa noho izay antony zay a, dia mankahery ianareo indrindra ny fianakaviam-be ny Cool TV FM. Miarabanao namako, dia ahoana ny fandehany? Miarahaba ny manerana ny Madagasikara dia ny zavatra nisy tato fianaratsoa moa zany a, dia zavatra mampalahelo. Ny hoe mampalahelo zany dia araka ny fahenona azy satria zaho manana zaza mianatra dia sy maro hitovy isako ny somera satria ny ENS izay ataontsika famokarana ny seha-pampianarana akana an'ilay mpampianatra hampianatra izay indray aneny hity lasa hitondra ny diplômany hipetritoerana FP2 hanao fangatahana hahazo fampianatra fa tsy hisy recrutement izay hatao tony hony. Ka io le nahatonga ny mpianatra tady satria izy misy mba fahamarana ny fianarana, misy mbola vao hiditra eny. Dia very hevitra ny mpianatra zany hoe inona fotsiny zany no ianarana, andaniana fotoana
raha hitovy amin'ny somera tsirairay avy hitondra ny diplôma makesy makeroa hisy mpandray ve sa tsisy mpandray. Zay zany le nahatonga ny fipoarana tato araka ny resahan-gaza satria manana zanaka hoe aho mianatra eny Andrainjato. Dia izay ny zavatra misy amin'ny fianaratsoa. Noho io zavatra io zany dia taitra ny mpianatra hoe hitombo koa ny fahantrany manana diplôma. Dia atsika ny fahitsaina zany zavatra zany rary ny ho an'ny firenentsika ve fampitena fampianarana zany ndao. Mankasitraka anao ihany koa nitondra an'izay feo sy ny hevitra izay ndeka ihany koa tsika ho any Mahajanga any solontenan'ny mpianatra no solontenan'ny mpianatra ho mpitsapo manerana ny Madagasikara moa zany ny ray feo nanao fanambarana no ireo fitakiana manaraka ireto tao Mahajanga. Isan'izany ohatra ny fampiakarana ny tambokarama na ny indemnité de stage izay 900 ariary isan'andro. 900 ohatrina moa kapoka amin'ny vary reo olona nga moa tsy farany ambany indrindra raha stoka izy le mangididy hatrany anaty vatanao any rehetrarehetra any. Zay zao no ataoko hoe 700 na 507 angamba fa eto zany zay zany ny indemnité de stage ary ny akamaroan'ireo atao hoe mpitsabo mpanampy ireo mpianatra ho mpitsabo reo ane dia matetika efa vita ny fianaran'izy ireo fa le hoe tsy mbola mahita toerana iasana izy manerana ny Madagasikara zay mbola amin'izao aloha dia mbola tena lavitry ny afo ny kitay tsy ampy anga ny toeram-pitsaboana. Ilay fampidirana ho mpiasa-panjakana ihany koa zara raha misy zany dia zay namerenany zareo an'izay fitakiana izay teboka voalohany zay hoe ampiakarina ny indemnité de stage tsy ho 900 ariary isan'andro intsony dia miditra amin'ny 7 maraina dia mirava amin'ny 12 atoandro moa zany ilay fitakiana ato. Dia eo ihany koa ohatra ny fampiakarana ny allocation de stage ho an'ireo mpianatra ihany koa moa zay. Ny fahatelo dia ny anaovana recrutement isa-taona ho an'izy ireo satria dia ny taona 2020 sy 2021 no nisy fampidirana mpiasa-panjakana farany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana fanajanonana ihany koa ny tsindry zay apetraka amin'izy ireo zay le hoe tsindry azo lena moa zany ny mahalaza azy atsahatra ihany koa zay ao anatin'izay hoe fitakian'izay avokoa moa zany ny sin'izany. Teboka manaraka ihany koa dia ny hoe ampiakarana ireo volan-jaza 2000 ariary io sy ho tambon'ny hofatrano izay 4,2 ariary isam-bolana. Hofatrano trano ohatry ny ahoana zany le 4,2 ariary isam-bolana aloha reto. Trano ohatry ny ahoana zany mba tany sao kely aloha e. Teboka farany dia hoe ny anampisa ny mpitolona irotsaka eny an-dalambe izy ireo manomboka androany ary manaitra ihany koa ny fitondram-panjakana ka ho service minimum moa zany no ataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana manerana ny Madagasikara ireo. Teotsika ny resaka ny hoe prakitra rano fonja sy ny tariny fa eto zany zao dia efa lasa ihany koa zany ny solontenan'ny mpianatra ho mpitsabo manerana ny Madagasikara. Dia mbola inona zany ny andrasanao Andriamatofoloha vo hetsika ianao amin'izao fotoana zao. Mihetsika aloha ianao hatreto fa mbola ao anaty Facebook ao aloha no hitako miarabanao dia ahoana ny fandehany? Salama tsara. Tafiditra soma tsara ianao dia ahoana ny fandehany? Salama tsara. Zao raha hitanao eo fandehan'izao zavatra zao io fahaezan'ny Andriavelona mampiady olona nefa tadidy tsara fandalam-pamonjena manjara azy izy ny tokony garanty ny firaisam-pirenena. Nefa zao izy dia tadidy tady ampisara-bazana an'le Malagasy. Zay no mahatonga ny rangahy hoe tena tsy mahatsapa tena fa tena hoe ara-tsy-panahy zany hoe ampiady ny Malagasy. Zavatra tena mampalahelo zany ka itsika mpitolona mila maina fa farahelo ny sisa ohatrany tamin'ny andron'ny Andrianalina ampiady olona ny ataon'io tsy mena tatoizy ianao an'izany satria zay sisa ny farahelony fa nefa raha reo olondreo tsy nisy ireo raha mila tamintsika mpitolona. Zay zavatra zay mila maina tsika fa io dia neram-parana io ampiady antsika samy Malagasy io fa tena mampalahelo ny toetran'ny rangahy io fa tena mbola tanoroako zao nefa manana toetra ohatr'izao. Mbola aiza ny efa rano sy ny tarana atao ingaha tena mba mihetrehitra tanariny raha zany no tanao tena milafo
fa tena efa mionona rehetra amin'ny Madagasikara nefa tena tezitra aminao ny zavatra natao amin'ny tena tantany Syriazy eny dia tsy mba tonga saina anareo na ny fianakaviana hoe nandainona vatapatena olona inony zany olona misy fanaovy ianao fa tena inony dia ho amin'ny filaminana farany no safiridinareo izy zany tianareo ho ala nandrina sa ho ala-bahoaka sao tato